Miarabantsika tsirairay avindray tratra ity talata fa 5 volana martsa ity. Manana fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa tratra izao maraimbo vao izao irina dia mba hitombo hery hatranany isika eo ampandraisana ny tenin'Andriamanitra. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainana io dia hivavaka ry Tomban'Andriamanitra eo mbola vempisoaranao izahay eny amin'ny tombontona izay menao indray amin'izao maraina izao mba hahafahanay iray ao aminao. Rataka aminao mba hamela ny fahadisoana sy ny elokay satria izany tokoa no hevitra mampisaraka anay aminao. Koa raiso izahay ho toy ny zanaka tiana tokoa ary tareto amin'ny lalana tsara mba handehananay tahaka ny zanaka ny mazava. Tonoana sy angatana aminaran'i Jesosy. Amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe ambarao ny fitiavany. Nalaina amin'ny Isaia 5:4 manao hoe Jehovah Tompo nanome ahy ny lelan'ny efa mahay mba haizako manao teny hampahatanjaka an'izay reraka hampandrenesy ny isamaraina eny hampandrenesy ny sofiko iaino tahaka ny efa mahay. Amen. Manodidina antsika rehetra eny dia misy fanatraam-pahoriana. Aoka isika hitady ireo olona mijaly ireo ka hanao teny amin'ny fotoanany hampatanjaka ny fony. Aoka isika ho fantsona mandrakariva izay hikorinan'ny rano mamelombelon'ny fangoram-po. Tokony ho tsaroana eo amin'ny fifandraisantsika rehetra fa misy toko voatomboka se tsy ho hitan'ny mason'ny olombelona mety maty ao amin'ny fanandramana nataon'ny hafa. Misy tantara mampalahelo izay ambenana tsy ho hitan'ny maso tia jerijery eo amin'ny takila voasoratry ny fitadidiana. Voarakotra ao ireo maharitra sy mafy niaraka tamin'ny toe-javatra izay nitarika fitsapana, ireo izay mitolona ao amin'ny adin'ny fiainana noho ny tsy fifanankalozana dia azo atanjahana sy ampahirezina amin'ny alalan'ny fikarakarana madinidinika izay tsy mitaka afa-tsy ny fiezahana feno fitiavana. Amin'ny olona toy izany ny famihana tanana mafy sy mitondra fanampiana atao ny tena sakaiza zany dia tena misy vidiny noho ny hoe volamena na ihany koa hoe volafotsy. Ao koa ireo vahoaka maro miady amin'ny fahatrana ary zara raha mba mahazo anankiray farafahakeliny ny ilaina mba hivelomana. Ny asa mafy sy ny tsy fananana tsy misy fiatsarana azo antenaina dia mahatonga ny entana tena mavesatra. Rehefa tovonan'ny fanaintainana sy ny aretina dia mila tsy ho zakany mihitsy ny vesatry ny aitana. Miraisa fo aminy eo amin'ny fitsapana entiny, amin'ny fahoriam-pony sy ny fahadisompana tenany. Ampidanadana lalana ho anao hanampianao azy zany. Lazao azy ireo teny fikasan'Andriamanitra, mivavaha miaraka aminy sy ho azy ary ampitsireo amin'ny fanantenana. Miara-miasa aminy mameno an'izao tontolo izao ny tsy fahatokiana sy ny fahankahalana fa ny mpianatra Kristy kosa dia tokony ampiseho mandrakariva ny toe-tsaina izay manjaka any an-danitra. Mitenena amin'ny fomba ho nitenenany, miasa amin'ny fomba ho niasany ary asehoy mandrakariva ny fahatsaran'ny toetra mampanany, asehoy na reny fahasoavana izay fototra ny fampianarana rehetra sy ny fifandraisana rehetra tamin'ny olona. Ny mpiasa tsotra indrindra miara-miasa amin'ny Kristy dia afaka mikitika tadimbalia izay hamoaka feo izay anakoako hatrany amin'ny faran'ny tany mihitsy sy feo izay hitambatra hahatonga feo kira mandritra ny manjaka izay. Dia mba ho fantsona azahoana ny olona famonjenana ianao, ho fantsona ihany koa azahoany hafa fahasoavana sy hatsapan'ny fitiavan'i Kristy. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrisan-danitra mbola velompisaoranao izahay eny amin'izany teninao izany dia mangataka aminao izahay mba amboarinao mandrakariva mba hahafahanay manatanteraka ireo toromarika avy aminao ireo. Tompo vonohy toe-tsaina mendrika izahay sy fahaiza-manao tomombana avy aminao
ary aokany hanana fanatsy tena feno hatrany minaran'i Jesosy. Amen. Piaro